faly miarabantsika rehetrarehetra ny atokantrano indray ny tena ka eo indrindray miaraka aminao amin'ny ity anio ity ato anatin'ny fandarana ara-sy-kolontsaina miompana bebe kokoa amin'izay resaka hoe ara na ny kanto ny kolontsaina na ny kulturantsika eto Madagasikara. Anisan'ny tena mandafitra an'izany moa ao anatiny tena hoe amin'ny ankapobeny ny kabary nefa nitondra ataontsika hoe kabary amin'ny ankapobeny teto fandroantsika dia iompana bebe kokoa amin'ny kabary karatsina nazo vahiny manokana antsika androany izay tena miresaka ao anatin'izay tontolony hoe kabary karatsina izay dia tsy aisa akory izany fa i Raoupson Martial anisan'ny tena hoe ataontsika hoe vocation mialatsiny amin'ny teny vahiny dia faly miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana ara-sy-kolontsaina. Dia faly miarabany andia misaotra manokana ny Cultura TV mamelanja ny kolontsaina malagasy ary mampafantatra satria mativa ho fatiny kolontsaina noho ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fandrosoana. Miaraba manokana ihany koa ho anareo mpijery rehetra ny anatin'ny tokantrano faly ary manasa anareo anaraka hatramin'ny faran'izao fandaran'izao fa mahasoanao eo. Araka izay ny tenenin'ny Ramose Raoupson izay moa zany dia iresaka iompana bebe kokoa araka lazaiko teo anatin'ny resaka kabary fahoriana mety eny amin'ny fiarahamonina moa zany tsy dia misy ny miresaka anazy io Ramose satria mety hoe makamo ve sa mandreraka ny malagasy ve miresaka an'izany satria vao miresaka fahoriana ianao dia efa raikitra foana ny lolony ny fianakaviana zavatra ataontsika hoe maro dia maro tsy dia miresaka moa zany fa vodiondry foana no akabetsahany ao anatin'ny mpikabary. Irantsika lalala iresaka ny fanontaniana voalohany ny hoe inona marina moa zany atao hoe kabary fahoriana mety be da be mahafaty kabary fahoriana egal ny kabary ianao any anatina fahoriana fa mety misy famelabelaran-kevitra kely entinao mahakasika an'izay. Ny sehatra rehetra eo amin'ny tolo malagasy eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina malagasy dia idiran'ny kabary avokoa. Teraka ianao misy ny kabary fanaterana ny roapatsa, tonga ny taom-baovao misy ny kabary fiarabanany ray aman-dreny, fiarabanany asaramanitra, misy ny mpanambady, misy ny kabary mpanambadiana na ny vodiondrotsika ary toy izany koa tsy afa-miala amin'ny olombelona ny fahafatesana satria lalatokana tantery io ka masoandro miposaka tsy matoa anazy, masoandro letika tsy masaka anazy. Zara hitrendrasan'ny velona ny fahafatesana noho izany ny olon-drehetra dia tsy maintsy maty avokoa ary miseho anatin'ny fiarahamonina ny fahafatesana araky ny mahatontolo ny fiarahamonina malagasy zay dia misy tokoa ny kabary ao anatin'ny fahafatesana. Feherezin'ny olona amin'ny anarana hoe kabary karatsiana moa izy io. Ny kabary karatsiana na ny kabary ampahafatesana dia misy karazany maromaro. Azo anamse atolotra ny atokantrano ihany mandeha ihany koa moa zany amin'ny alalan'ny radio Marzify efatra amin'zato teboka roa izao fandaharantsika izao. Dia atolotra antsika raha ny hoe ahoana avy ireo karazana kabary ankaratsiana. Ny kabary aloha araka ny famaritantsika azy dia misy ny atao hoe rafitry ny kabary. Ny kabary karatsiana dia tsy mivoana velively amin'ny rafitra ankapobean'ny kabary. Raisiko voalohany ny kabary famangina manjoa. Ny kabary famangina manjoa dia amin'ny maha-kabary azy dia hifamaliana. Izay ny fiteny hoe kabary hifamaliana ho ny tolo. Hifamalian'ny tompo-pahoriana sy ny mpamango isika mahazatra antsika ao anatin'ny fiarahamonina. Ao anatin'io kabary famangina io dia voafetra tsara, misy rafitra mazava ao anatiny. Ny voalohany dia maneho ny mpamangy te hafantatra ny alaliny ny atao hoe fahoriana. Mety maheno ny olona hoe mitsapa alahelo, izay le hevitra le hoe mitsapa alahelo. Io fitsapana alahelo io dia asehony amin'ilay teny hoe manakory foana izato ianareo tompoko na manakory aby izato ianareo tompoko. Zay ny fahatsapana an'ilay fahoriana satria teo malagasy dia totsofina no nahalalana hoe misy maty atsy ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina. Ary raha mbola mijery ny tontolon'ny fiarahamonina malagasy amin'ny fahoriana ary tsika
araka ny faritra tsirairay tsy tahaka ny ho hitantsika isan'andro eto anaty ampitanàna Antananarivo eto Merina eto ny zavatra misy, fa misy toerana sasany a dia apetraka ao amin'ny efitra hafa le fahoriana na ray takonana lamba ao anatiny. De izay no mahatonga n'ilay olona manontany hoe akory foana zaty anareo tompoko, de mamaly le mpamangy hoe ndreto zay ratsy eto foana tompoko. Dikan'le hoe ratsy amin'izay fotoana izay de hoe ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahoriana eto, ka na tsy hitan'le olona aza lay faty de efa voalaza n'lay mpamaly ao anatin'ny fianakaviana no hoe misy maty atao aminay ratsy zay. Zay ny zavatra voalohany amin'ilay teneniko hoe kabary famangina. Nefa mitony kabary famangina dia maneho ny fiaraha-miory ny mpamangy, miombo-po, miombona alahelo, tahaky ny maso ny orona ka iray alahelo, tsy mamela ny vo-pahoriana, ny zoim-pahoriana ilolova tsy mialana hoy ny fiteny malagasy, fa mitondra ny fiombonana alahelo aminy. Ny faharoa, hoentin'ny mpitondra teny mpamangy dia miteny fampiononana. Ny teny fampiononana hoentiny de le hoe hoentiny miaka an'le fambaravara io a, fa zao aloha no anjara eto, tapatapakazo zaraina mananaina ny fahafatesana ka zay mahazo ny azy tsy maintsy mandeha. Ato aminareo zany ohatra ny mahazo ny azy de nandeha izy ka mampahery anareo zay, fa lalana tsy azo idivirana ny fahafatesana, tonga amin'le teny teo lala tokana tany tery, tavim-bilany ny aina mora vaky, voananana mety poritra, mananaina ka mety maty. Zay misy fampiononana rehefa mandeha amin'ny fomba kristianina manko amin'izao fotoana izao dia alefan'ny mpamangy mialoha zay fampiononana araky ny hevitra malagasy hoe tsy azo ialana io ary tsy maintsy lalovana ny fahafatesana. Ny mpamangy indray avy eo dia manovona araky ny kolotsaina ananany, kolotsaina kristianina izy de toriny ilay kristy hoe amin'ny kristianina tsy tapitra hatreo ny lalan'ny fahafatesana, fa fahana mandeha any amin'ilay fiainana mandrakizay ny fahafatesana, ahafahana mandova ny lanitra ny fahafatesana. Raha tsy kristianina le olona de tsy miteny an'izay. Mety misy koa olona mitana ny fomba hafa, ohatra hoe rehefa ao anatin'ny fahafatesana le olona de lasa miova, de lasa mifindra ny fanahiny any amin'ny vehivavy be vokafa indray, lay mahatonga n'lay tenenina hoe ialatsiny amin'ny teny vahiny manao hoe réincarnation, satria misy olona manana finoana an'izany. Rehefa mampionona anao izy de miteny aminao izy hoe aza mieritreritra fa tapitra eo ny lalany nihavantsika iny, fa mbola andeha ho teraka vaovao izy. Dia zay zany no ataon'ilay mpamangy. Ny anjaran'ilay vangina kosa eto aorianan'izay dia manolotra fisaorana ireo mpampahery sy mpampionona azy. Vita zay, mbola ao anatin'ilay kabary efamaliana famangina ihany dia mitondra ny adidy ny mpamangy. Ny adidy hoentin'ny mpamangy dia amin'izao fotoana izao de natao vola le izy, napetrany hoe izy tsika ty moa zany dia mitahiry ny fomba fozy amin'ny riram-pandeha, mitahiry ny nentin-drazana, goaika foto-tendra, mitana ny rakitry ny ela araky ny fomba malagasy dia mitondra zay. Ny singan-dandy hifinosan'ny maty ary mitondra zay fotsim-bary sosoa ho an'ny velona. Misy karazany eo Maria kely, lay hoe singan-dandy ho an'ny maty dia mariana, fa io vola io zany de natao andraisan'ny mpamangy anjara amin'ny lamba hifinosan'ny maty. Lay
fitenenana mahazatra antsika manao hoe solon-drambary tsy masaka dia misy heviny anankiroa. Tsy nafako tay zay ozy izy, tsy natoto vary fa mitondra izay hoentina ho solon'izany satria teo amin'ny tolo malagasy raha avy ny andritsorana ny nofo tsy avarina matany, maty omendambamena miverina mepotsim-bary. Lay lambamena iny zany, lay hoe singan-dandy na rambon-damba ho an'ny maty dia fandraisana anjara hividianan'ilay fianakaviana lamba hifinosan'ilay maty ao anatin'ny tokantranony. Ny faharoa dia mitenitsika manao hoe mitondra vary fotsy, maty ampomandambamena velona mepotsim-bary. Ny vary fotsy dia tsy avela isahirana ilay fianakaviana fa mitondra ny anjara didy satria any amin'ny fomba malagasy rehefa tonga ny fahoriana dia mamahana sakafo ho an'ny fokon'olona, ho an'ny mpamangy eo ny malagasy, dia tsy vesarana n'ilay adidy ilay olona manam-pahoriana fa mitondra ny anjara didy amin'ny famahanan'olona koa zany, mba nataony vola, azo hividianan-kena, azo hividianan-omby, azo hividianan-bary. Ny mariako anankiray rehefa misy manao kabary ampamangina dia misy miteny hoe mitondra ranom-bary tsy masaka. Mandray roa io ranom-bary tsy masaka io. Ny voalohany rehefa ohatra ka maty ny olona dia mety tsy nahavomana lamba fa lasa mifoly landy, zany hoe eo izy zany vao mitady ny landy hifinosana, dia rehefa azo ny landy dia alona amina ranom-bary mba hampienjana azy, hamora enjanina azy. Ary nareo mahita fa raha mahita ilay lamba landy tena lamba mena ianareo dia hitanareo mafimafy madidididy ilay izy ary mbola ho hitantsika amin'ny fandarana manaraka raha misy ny fotoana na eo aoriana eo ny hoe ahoana moa zany karazana lamba famonosana razan'izany, fa tsetsatsetsatsyaritra fotsiny iny hoe fandraisana anjara amin'ilay lamba, hikarakarana an'ilay lamba ilay hoe ranom-bary tsy masaka dia alona anaty ranom-bary manko ilay landy, finesina dia zay vao tenomina. Zay no mahatonga an'iny dia atolotra zany ilay vola. Ny fanolorana ny vola miankina amin'ny fomba ny tany. Ohatra tsika raha mandeha any Antsianaka dia apetraka amin'ny tany ny vola fa tsy raisin'ny olona. Misy faritra sasany mametraka satroka dia atao anatin'iny ny vola, misy manolotra valopy an-tanana, ary misy amin'izao fotoana izao moa zany noho ny amehana ara-pahasalamana nanomboka tamin'ny 2021 dia efa manao arokely, ilay tenenina amin'ny teny mahazatra ny be sy ny maro hoe urina ny mpianakavy dia mandrotsaka ao ny olona amin'izay fotoana izay. Miteny ihany koa ilay mpamangy matetika manao hoe izy tia tantely tapabata ny fo manolotra ny mameno azy. Ny hevitra iny dia tsotra, tsy ahenika ireo adidy rehetra hahatonga antsoalana ny nofo mangatsiaka lay tolo-bolana men'ilay mpamangy, fa mby amin'ilay fahendrena manao hoe herikerika no mahatondradrano dia zay. Ary zay mihitsy moa ny fomba malagasy, ny adidy amin'ny fahoriana hoy izy dia tahaka ny robato tena tsolatra zay voaramby ny tanana ny rambesana. Ny atao hoe tena tsolatra dia amin'iny tendrombohitra iny feno vatovato malama dia robato an'ilay tena tsolatra sy azo ny tanana iny no alaina. Zany hoe tsy ny famotona, ny fahafatesana, reto ny azo ny felan-tanana, reto ny takatry ny tao an-tanana dia tia ny atolotra hifanankonana satria ny eto anjaray mora zaka, ny anjaray mora lany dia mandray adidy izay antsoalana ny nofo mangatsiaka. Lava dia lava ny fampianarana ny hoe ny zoko marsial teo
tsy dia fahita eny amin'ny fiarahamonina moa zany atao hoe mampianatra n'izany fampianarana ny hoe zoko marsialy zany fa any anatin'ireny ataontsika hoe miara-mamanga ohatra miara-mamangy amin'ny olona dia hoe fatapatatra mety ho fombafomba mety misy mifadisoana fa izay efa neton'ny zoko marsialy izay ny fampianarana amin'ny ankapobeny zany hoe kabary karatsiny zany ny teneniny teo moa zany hoe misy ny fomba misy ireo karazana lamba landy ireo karazana lamba famonosana izay hoentinay sy izy amin'ny fandarana manaraka fandarana amin'ny heriny an'itoy izao fa na ihany koa mampafantatra hoe ohatr'izao anie zany mamono lamba zany satria anisany tena mampiady hevitra ny anatin'ny fiarahamonina moa zany famonosana io misy ny teny indrindra eo amin'ny resaka fatorana telo misy manao hoe enina misy manao hoe fito mampisavorivory mampiady ny malagasy indrindra moa anatin'ny fahoriana tsy fanomezantsiny fa dia ho tenentsika ny marina hoe misy ireo ataontsika hoe efa avy nalahelo dia nandray kely ny tandrifiny dia raikitra avy eo ny ady hevitra hoe enina io fito ny fanaovanay zao io dia inona tena marina mikasika an'izay tsy hovaliko eto izay fa miandro ny fandarana manaraka tsika satria raha ny fampianarana mahakasika ny fomba amam-panao amin'ny fahoriana na ny fahafatesana dia tsy voatery ho ny lamba fotsiny ary na ny toeran'io ametrahana an'io faty io azy dia samy misy toerana tokony ho ametrahana azy zay rehetra zay dia alao ngambany anasana anao hiaraka hatrany amin'ny Cultura TV amin'ity fandarana mahakasika ny kolotsainy ity fa ho zaraintsika tohisiko kely fotsiny amaranako ilay karazakabary voalohany ifantoka amin'ny kabary mankotsika androany ny karazakabary voalohany teo ny ataontsika kabary am-pamangina le famangina manjo rehefa voatolotra ny vola anjara didy hoentin'ny mpamangy dia misaotra ny vangina dia tapitra treo indraindray izy mbola miteny manao hoe andeha dia angatadalana indraindray mpamangy mbola miteny hoe iara hitafy sisika aminareo izahay iara ifanala fanginana aminareo izahay dia tapitra treo ny karazan-kabary voalohany ny karazan-kabary faharoa dia kabary atolotry ny fokon'olona tsy dia fahita io eto Antananarivo fa raha mandeha tsika any amin'ny faritry vakina karatra na mandeha tsika ny Vonizongo na mandeha tsika aty amin'ny vaky ny Mananara na vaky ny Adina dia ny fokon'olona amin'ny tanàna dia misy ny atao hoe fehy fifampifehezan'ny fiarahamonina ohatra ameko ohatra akaiky anareo raha mandeha tsika ohatra hoe any amin'ilay toeran'izay hoe Ambohidratrimo dia any amin'ny faritra manasaraka ny Bezanzano sy ny Merina izany toeran'izany misy any atao hoe fe mitondra vary raizinga isaky ny vatan-dehilahy fentoana ary mitondra vola tamin'ny taloha izy 50 dia ny sonitra ny fiainana ho 100 na 200 isaky ny vatan-dehilahy dia angonina io ary misy boky andikana mihitsy amin'ny faritra maro hoe reto ny adidy nataondranona dia iny no atolotra ny fanolorana an'iny amin'ny manamanjoa satria vao maheno ny fokon'olona dia midodododo ny fokon'olona no mandray andraikitra manontolo mitady ny vilany manangana ny trano fotsy mitady ny kitay mametraka ny toko mandeha maka ny rano ny fokon'olona no manao an'izany ary rehefa fantatra amin'ny fiarahamonina ary rehefa voangona daholy lay adidy natao hoe fifampifehezan'ny fiarahamonina eo amin'ny faritra anankiray dia misy ray aman-dreny eo an-tanàna no kabary manoloana ny fokon'olona sy ny manamanjoa dia manolotra ny hoe ireto ny anjara didinay fokon'olona na vita zay vary 400 zinga na 500 zinga ary na volovolo zay ray tapitrisa ahafahana mividy omby tadidio fa rehefa anatin'ny fahoriana ny malagasy dia mamono omby matetika.
hitantsika eny amin'ny fiarahamonina mihitsy moa zany izay ataontsika hoe omby ny eto ny araka ny teny ny soko marsial teo moa zany ny eto ampovoantany tsy dia ahitana intsony fokon'olona miara-misalaha azo lazaina hoe mety ho very ny fihavanana ampovoantany irarena moa zany mba hiverina tsikelikely amin'izay moa zany ny antony tena nisy ny fandarana hamerenana indray ny eto ampovoantany moa zany mety kelikely no ahitana an'izay hoe resaka fehy izay araka izay nresahan'ny soko marsial teo izay misy moa zany miomby ny vary hitantsika any amin'ny faritra ataontsika ambanimbany vohatra any mbola hitantsika izay rehetrarehetra izay fa fantanina kely anankiroa moa zany satria mamy dia mamy ny zavatra niteneny ny soko marsial teo amin'ny lalàna misy lalàna mifehy manokana hoe momba an'ireo kabary karatsiana ireo. Ny kabary karatsiana tsy dia misy hoe lalàna fa ny kabary faratsiana dia misy rafitra. Ny rafitr'ilay kabary amin'ny makabary azy dia tsy maintsy tazomina hatrany. Raha mitenitsika zao hoe kabary pokon'olona teo le fanolorana n'ilay vary, le karazana kabary faharoa fanolorana an'le fe, ny mpitondra teny dia tsy maintsy manaraka ny rafitra. Ny voalohany dia tsy maintsy miala tsiny izy fa tsy manora tena tahaka ny voatango. Zay izy vao milaza ny anton-dia, zany hoe ny kabary rehetrarehetra dia misy ny rafitra arahana tahaka ny kabary ampanambadiana ihany io, dia misy ny rafitra rehetra. Ary ho hitantsika rehefa avy eo any amin'ny karaza kabary hafa rehefa avy eo ho azavaintsika mihitsy dia asiantsika ohatra ny santionany kely mihitsy hoe atretoko atreto ilay olona manao an'izao dia atretoko atreto ilay rafitra no ohatran'izao. Ny rosoko ohatrany fa manapetra moa ny fandarantsika dia ny kabary fahatelo ao anatin'ny kabary karatsiana izay mbola eo amin'ilay toerana misy an'ilay fahoriana ihany na ilay fahafatesana dia tsy inona fa kabary atao amin'ny alina iandrasapaty. Tadidio fa indraindray 3 alina, indraindray 2 alina no iandrasana ilay faty vao entina alevina. Dia mikarakara zavatra mafana hosotroana, rano mafana, kafe. Efa mandroso moa amin'izao fotoana izao efa misy kakao, efa misy ronono, ohatran'izay. Ny fianakaviana misy manao vary sosoa amin'ny alina, izay ny any ambanivohitra rehefa diva ny araina. Dia rehefa mitonga ny any manodidina ny amin'ny 10 alina any, satria tadidio fa any ambanivohitra somary mandeha lavidavitra ny tanàna fa maharitra hatramin'ny 10 alina ny olona dia isaorana. Avy ao amin'ny tompo-manjoa no misy ny manao ny rasa volana na lay kabary fisaorana ny fiandrasapaty, i mpiandro faty. Io kabary fisaorana io dia mbola manaraka an'ilay rafitra ny teneniko teo ihany, tsy maintsy miala tsiny izy dia tsy maintsy hiteny izy hoe isika mianakavy nafoy ny fandriana, isika mianakavy nafoy ny alina tompoko. Dia mankasitraka anareo zay, mankatelina anareo zay amin'ny fahatongavanareo mifanala fanginana eto amin'ity tany ity toerana ity. Raha fehezina moa zany araka ny teny ny soko marsial teo, raha zao nareo vao tonga eto amin'ny fandaharana ara-sy kolotsaina dia miresaka ny miompana bebe kokoa momba ny kabary karatsiana izay fantantsika teo moa zany. Kabary anankitelo no hita ao anatin'ny kabary karatsiana, ny kabary eo anivon'ny famangina, ny eo ny kabary izay kabary pokon'olona ary ny farany ny kabary izay atao amin'ny alina teny fisaorana. Ho an'ireo izay niaraka ataontsika hoe niara-ny arotoro moa zany no fahafantarany be somary azy raha eto voatany. Samy manana ny fomba fiteny moa zany ny tsirairay any amin'izay faritra misy azy any dia misy fanontaniana maromaro moa zany miteraka amin'izay kabary karatsiana izay satria kely no ataontsika hoe manao azy io eny anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ireo ataontsika amin'izao moa zany efa be da be ireo mpikabary ataontsika hoe sady asa no fidiram-bola no karazany marobe dia ny hoe ahoana indray momba ny kabary mitenitsika teo mombana kabary be da be zokiolona amin'izao efa mivoatra ny fiarahamonina, misy indray ireo vehivavy ny kabary ahoana indray mombamomba izay anatin'ity kabary karatsiana ity. Araka ny voalazako teo dia misy kabary maromaro ny kabary karatsiana. Ny 3 no voalazantsika teo fa mbola misy 2 ary aorinan'ny filazako
ireo kabary anankiroa ireo a dia roso avy hatrany amin'ny valon'ny fanontanianao a. Ny karazan-kabary fanefany dia mbola eo aminay toerana misy ny faty ihany. Tena maro dia maro ny kabary ankaratsina. Io zany no atao hoe kabary ambohitra hoy isika. Ny kabary ambohitra dia rehefa hiala eo amin'ny tranony toerany hivoaka amin'ilay varavaran-kazo amin'izay ilay faty dia manolotra ny fisaorana ny fiarahamonina ny solotenany tompomanjoa. Io fotoana io a hisaorana ny fiarahamonina satria mety misy tsy afaka anatrika ny fanitriana lay faty any amin'ny fasandrazany noho ny elanelan-tany noho ny adidy maro samihafa ary hisaorana sahady ireo afaka andeha andevina ny maty. Ao anatin'io koa dia tsy maintsy arahana ny ravitry ny kabary, izany hoe miaingatra any amin'ny fialan-tsiny a, misy fisaorana. Ny fiarabana matetika ny tsy ho atao ao anatiny satria efa mifankahita eo ilay olona, tsy hoe miarabanareo izay na ohatra izao, fa ny fisaorana sy fankasitrahana isaorana Andriamanitra fa nanome antsika izao tomponandro izao, isaorana mpitondra fanjakana ny fanafahantsika ny eona eto amin'ity toerana ity nanome alalana antsika hivorivory, dia isaorana koa ireo olona rehetra manatrika, izany hoe na ny andeha andevina na ny tsy andeha andevina. Dia tapitra hatreo ny kabary atao eo amin'ilay toerana misy ny faty. Dia rehefa tonga any am-pasana dia misy ny atao hoe kabary am-pasana. Mbola ao anatin'ilay kabary akaratsiana daholo zany teneniko zany a. Ny kabary am-pasana amin'ny akapobeany dia ny zara telo. Misy olona iray alohan'ny hanitrihana ilay faty dia mikabary izy manambara ny momba n'ilay olona maty hoe raha anina dia zao taona izao ny isan'ny zanany, raha anina ny vadiny, ohatran'izao ny zavatra nataony teo anatin'ny fiarahamonina. Raha ohatra tsika somary menatsimo any amin'iny vakina karatra iny dia tsy maintsy tenenina aza ny antony nahafaty ilay olona. Io a dia olona mahafantatra tsara an'ilay maty ao anatin'ny fianakaviana na ao anatin'ny fiarahamonina, fa ny fianakaviana no manolotra azy hiteny. Rehefa vita lay kabary fampahafantarana ny maty dia tamin'ny andro taloha dia manana anjara kabary ihany koa ny zanaky ny maty, fa izay zavatra izay amin'izao fotoana izao dia efa levina tanteraka, tsy dia hita intsony. Eo ny zanaky ny maty no manome toky ny fiarahamonina, fa dia tana ka ny nalehan'ireo ray aman-dreny teo aloha ihany no alehan'ny taranaka atoriana. Izany hoe manome toky ny fiarahamonina fa hanohy ny fifankatiavana, hanohy ny fandraisana andraikitra, hanohy ny lalana nalehan'ireo ray aman-dreny teo aloha. Io ray aman-dreny lasa maty no fomangatsika manoloana ny mpandevina io. Rehefa vita izay dia ny tapany fahatelo amin'ny kabary am-pasana dia atao ao aorianan'ny fanitrihana ilay faty ao anatin'ny fasana, ka rehefa mikapoka lay vato varavara-pasana, lay vato varavara-pasana
na le eo amin-drangolahy dia manomboka ny kabary. Dia io kabary io dia solo tena mpianakaviana eo. Ny olona zain'io mpikabary farany eo amin'ny fasan'io a dia fisaorana ny olona tonga nandevina, fa manaraka ilay rafitra ihany koa. Zany hoe tonga izy dia miteny hoe zany solo tena amin'ny fianakaviana. Ny fararafendrano ny tsy maneno, maty tsy mahay mandrasa, zopaoriana tsy mahay miteny, koa ny ndranony mpianakavy a iteny. Isolo tena azy ireo amin'izao fotoana izao. Zay ohatra ny fampidirana taona. Dia tsy maintsy manao fialatsiny izy. Raha nomenara nefa ny fitenenana tompoko tsy hanao tahaka ny akoho ka sodokany ny atao mantsoa dia trofoka ny ampitoeranentana. Fa teny natolotra fa nahasolanga, raha tsy natolotra na ajoko, tsara tsodramy tamin'izy menakavy ivolany atao masonareo. Santiona kely farazay tsotra hain'ny fiarahamonina rehetrarehetra zany. Ary rehefa vita ny fialantsiny dia manao ilay fisaorana izy hoe misaotra anareo, tonga ny dododo, averiny daholo, atamberiny daholo ny zavatra rehetra. Fa vao maty ranony dia tonga ianareo migogogogo, vao maty ranony dia tonga ianareo namela toko, vao maty ranony tonga ianareo no sorona, ary mbola inareo ihany koa ny analany lavenina. Raha maty ny ranony dia tonga ianareo na fohy vola aman-karena, ho singa andany ny finosany maty, rano-tsosoan'ny velona. Tonga ianareo amin'izao fotoana izao mametraka ny tsoalana ny nofo mangatsiaka ka dia misaotra anareo. Faranany amin'ny firarian-tsoa ho an'ny olona mpandevina eo ilay izy manao hoe santionany kely fohy dia fohy. Anao tahaka ny rano eny ambodivondrona ianareo, tsy lozany sambatra tsy lany mananjara, ary dia engane tsy nitoto-paty no anoty fa nitoto-pity. Tahaka an'izao fitiavanareo anay menakavy izao no iseho, ary dia ho lasan'izay ny ratsy fa amintsika menakavy. Zay karazany anaky 5 zay ny kabary ankaratsiny. Fanontaniany andidy eo hoe napetrako teny am-boalohany hoe ray aman-dreny no mitondra ny fitenenana. Amin'izao efa maro dia maro ny mpikabary, dia miresaka tsika hoe afaka mitondra teny ve ireo zaza tanora mikabary. Amiko tsy olana ny fitondran'ny zaza tanora ny kabary eny ankaratsiny, satria tsy maintsy lalovana ny fahafatesana, ary tsy maintsy atao fanilo-miampita ny fitondrana ny fitenenana. Ka raha tsy misy olona moa fa votsavotsa ao anatin'ny ao anatin'ny fianakaviana, tsy maintsy mitady olona malamavavy izy isolo tena azy amin'ny fitenenana. Mariako aloha fa tsy vehivavy, averiko indray mandeha, tsy vehivavy no mitondra teny amin'ny kabary ankaratsiny. Izao mantsy ny vehivavy dia loharanon'ny fiainana, zany hoe misy ny fahaterahana, izy no mampisy ny aina, ary ny fahafatesana manapitra ny aina. Ka raha vehivavy no ataonao mijoro eny am-pasana na mijoro eny, dia dikan'izany maty eo koa ilay fitohizanaina amin'ny olona, ny fitohizan-taranaka. Izay ny antony tsy hitenenan'ny vehivavy eny amin'ny kabary ankaratsiny. Ny teneniko manaraka dia izao, le fanontanianao tao mipetraka hoe efa misy ny tanora. Tadidio fa amin'ny kabary ankaratsiny, raha maka mpikabary ny olona dia izao, rehefa miteny eo le mpikabary dia izy mihitsy miteny hoe tompo fa mifahoriana midona aminay, dia tonga nareo midododo, tonga nareo miazakazaka, midona aminay ozy izy. Zany hoe izy raha teo ao anatin'ny fianakaviana. Dia misy manany ihany aho hoe ory dadamary, fa nareo zany dia misy maty foana, avanareo foana zany le maty. Dia hoy aho hoe reny le fomba ao anatin'ny fiarahamonina tsy mifanary ao anatin'ny ankaratsiny. Dia manipy teny ihany aho
ho anareo le maka mikabary tadidio tsara ny izany visatry ny hoe isan'andro anao dia mitondra ny fahorian'ny olona. Azo mena tsiny ilay ankizy na azo mena tsiny ilay mpikabary raha mba maka sarany ho aminareo ho asom-bava. Akoatra ma asom-bava azy man dia tsy maintsy manao fomba izahay mpikabary, tsy maintsy manao fomba izahay mpikabary satria rehefa tonga any an-trano izay tsy maintsy midio isan'andro, avy mandeviny izay tsy maintsy midio amin'ny fomba isan'andro, mandeha mitady rano mandeha aza hidiovana. Izay ny anton'iny fa tsy hoe tia vola manararaotra vola mikabary fa tadidio maniry fahorian'ny hafa ho azy izy, ary ny fahoriana arak'izay dia tenentsika hoe akaratsiny dia tsy maintsy manala n'ilay ratsy nalainy tany aminao izy, ary dia izay no mahatonga an'ireny hoe maka sandany ny mpikabary amin'ny fotoana anaovana an'izany asa. Ary asa fameloma-tena koa ny hanomaro amin'ny mpikabary. Mety misy ihany angamba mety hoe vitan'ny finamanana na vitan'ny fihavanana, fa raha olona tsy ao anatin'ilay namana sy havana dia tsy maintsy mametraka ihany koa izany atao hoe resaka sanda na resaka asina. Amerina ny asin'ilay olona miditra ny fahoriana, amerina ny asin'ilay olona hidio ao anatin'ny fiarahamonina mba tsy hiditra ao anatin'ny tokantranony ilay ratsy. Izay somary lavalava kely ihany moa zany ny fandaharantsika ho amin'ny teny ity satria miompana aferika ihany, miompana bebe kokoa ao anatin'izay atao hoe kabary akaratsiny izay mampafantatra an'ireo malagasy namana havana sy ny rehetrarehetra. Ndresaka ianao te momba an'ireo mpikabary, misy fomba tokony arahan'ireo mpikabary ve alohan'ny totsika hoe hidirana ao anaty fahorian'olona anankiray. Raha ohatra izoky misy miantso hoe aloha zao ny zavatra misy dia mety misy hoe ireo fomba tokony arahan'ireo mpikabary izay vao mahazo totsika hoe miditra mikasika sy ny ohatr'izany anatin'ilay fahorian'olona fianakaviana hafa mihitsy. Mariako aloha fa tsy ny mpikabary rehetra no manao ny kabary ankaratsiny. Ny fomba mampanao ny razan'ilay mpikabary aloha na hatramin'ny fiaviany aza dia tsy maintsy mijery an'izay izy. Ny faharoa dia ilay teneniko teo hoe firarian-dratsy ho an'ny tena ilay kabary, ary izay mahavitsy dia vitsy ny manao kabary ankaratsiny. Tokony ho izy rehefa andeha aminao kabary ankaratsina ny olona anankiray dia efa miaro ny vatany amin'izay fomba ananany andeha hiditra any anatin'ny fahorian'olona. Taka manokana zao raha ohatra ka mandeha dia efa mivonona amin'izany hoe efa haiko inona moa zany ny famato ataoko, satria indraindray eny amin'ireny alain'olona manao kabary ankaratsiny ireny ianao dia atson'ilay olona hiditra ao amin'ny fahasan-drazany, nefa tsy azo atao miditra ny fahasan-drasan'olona, dia ianao nefa atsony hoe mba hampeo aloha izay ry dadatoa anao an'ity na anao an'ity, hampiakatra n'ity eto amin'ny fandrinom-be ity ahoana ny ataon'io. Dikan'izay tsy afaka manday ianao fa asa masina ilay zavatra atao, satria mamerina ny asiny ilay fianakaviana, mamerina ny asin'ilay razana ao anatin'ilay fasana, mamelona ny asin'ireo ary mampiditra n'ilay maty hiditra ao anatin'ny asiny. Tadidio za teo mbola tsy niteny mihitsy hoe razana ilay olona maty. Tia atsipoko anareo, indrindra ianareo mitondra teny amin'ny famangina amin'ity teny hoe dia mbola etombohatra ny razana, dia manao ny adity izay tsy tompoko ahitsy ny teninareo, dia mbola etombohatra ny nofony mangatsika ny havatsika, na hoe zao havatsika izao dia mbola etombohatra, fa ny atao hoe razana dia ilay efa miditra ao anatin'ny fasana ary efa manomboka amin'ny fahamainana ka mitambatra mitsonika ilay rahany, mitambatra n'ilay rà na izao lay rà na izy azy
zany hoe miaraka amin'ireo ray aman-dreniny ao izy vao razana fa mbola faty io a raha mbola eo am-bohatra sy mbola fotoana maharitra ao anatiny. Mbola misy fotoana moa ahafahantsika miresaka an'izany lalindalina kokoa. Izay a no fomba atao. Dia misy fomba koa araka ny voalazako teo, rehefa avy mandevina na rehefa avy mamaly famangina tsy maintsy atao amin'ny tokantrano. Misy a ny olona tonga dia hoe za raha vao avy mikabary karatsiny mamaly famangin'olona dia mandro amin'ny sira sy ny volafotsy, mandro amin'ny fanazava sy ny mandravasarotra. Samy manana ny fomba ataony tsirairay ny pikabary, fa amin'ny ankapobeny tsy ny pikabary rehetra no manao an'io kabary karatsiny io. Ary matetika koa aza ny pikabary mihitsy a, misy pikabary tsy mahafantatra akory ny fomba atao amin'ny akaratsiny. Ohatra, alain'olona mikabary ianao ao anatin'ilay fahoriana dia miditra ao anatin'ny tokantrano ianao, dia ilay pikabary tsy mahay hoe aiza ny atsimo dia aiza ny avaratra, dia mena atsimo loha ilay faty dia tazominy ihany, apetrany eo amin'ny mena atsimo loha, foankina tsisy herinandro akory. Dia niditra tao anatin'ny trano anankiray a, natsoina andeha hamaly famangina ny antsoina, niditra tao amin'ilay toerana dia hoy aho hoe iza ny nametraka an'ity, dia hoe tatatoanay nametraka an'ity, tsy mety io a fa aza atao mena atsimo loha. Lay faty fa ataovy mena varadoa na ataovy ny antsinanandoha. Dia nazavaiko an'zareo tao ny antony, tsy mbola resy lahatra moa izy fa nisy ray aman-dreny hafa noho ny avy eo adiny ray taty aoriana niteny hoe tsy mety io. Misy manko tsika dia manaonao foana, tsy olona mihitsy zany fa manaonao foana. Hoy ny olona hoe tsy mitovy anie ny fomba maty sy ny velona, ka ahoana moa natao manaraka amin'ny fomba fatorian'ny fandry ny fandrin'ny velona ny maty. Tsy tompoko. Ny mena atsimo loha zany dia toeran'ny ratsy ny atsimo. Raha manao fasana ny ray aman-dreny razantsika taloha dia any atsimo tanàna. Raha manao lava-pako izy dia any atsimo tanàna, zany hoe ny ratsy rehetra ary lazainy mihitsy fa ny mena atsimo loha dia fandron-dohan'ny mpamosavy, ka raha ny havanao maty no tonga ao mpamangy mena atsimo loha dia lasa eritreritra mibetsaka hoe fa nga mpamosavy le rangahy ty, nga raha neny raha matoa ty. Zay ny antony tsy anaovana koa. Tsy ny pikabary rehetra no mahay an'izany, fa dia ny pikabary zay mahay fomba no afaka manoro ny olona amin'izany ary manitsy mihitsy ho anareo izay maka ny pikabary ka miteny ny pikabary dia manohana ny heviny izy, mahazo manontany ianareo dia mba teneny hoe arao ny fomba. Fa tsy fanajantsika amin'ny fomba mahatonga zavatra maro sy manitatra zavatra ratsy. Amin'izay resaka fombafomba izay moa zany maro amin'ny fandaharana manaraka no hitondranay an'izay hoe resaka fomba ao anatin'ny fahoriana izay. Maro dia maro moa izy ireo, tsy resaka fotsiny resaka famonosan-damba, resaka ny fitsoran'ny maty, tena hoe maro be. Fa aty amin'ny famaraparanana ny fandaharana ara-sikolontsaina moa zao tsika amin'izao fotoana izao, fa raha mbola raha zao ianao vao tonga eto amin'ny fahitalavitra Cultura TV dia aza miala fa afatra farany hoentin'ny Dada Martial, sao dia misy ireo afatra farany indrindra resaka moa tsika miompana bebe kokoa tsika amin'ny ity ny kabary am-pahoriana. Amin'ny manaraka hoentinay mianaka eto ny fombafomba amin'ireo kabary am-pahoriana, satria araka ny teneny teo moa zany misy ireo mampiatsina nandony razana moa zany, mena atsimo-ndony razana azafady, dia maro moa zany ireo fombafomba izay ataontsika hoe very, misy ny lasa very hatramin'ny asin'ny fanankaviana, dia maro be zany very ao anatin'ny kolotsaina. Izay ihany koa moa zany mahatonga namoronana n'ity fandaharana ara-sikolontsaina ity, ahafahantsika indray mamerina ireo kolotsaintsika malagasy, mampafantatra indray hoe tahaka an'izao ny aretina atao, hoe tahaka an'izao ny aretina tena fomba atao, efa tsy ohatran'ilay ataontsika hoe eno amin'ny fiarahamonina eny, zao ozy dada ihany dia izao ny atao. Fa misy moa zany efa fampianarana izay indrindra no angalantsika an'ity Dada Martial ty matianina ao anatin'izay sehatra izay. Ny afatra farany ary avy Dada Martial. Ny afatra farany dia tsotra. Raha ohatra ka misy fahoriana ao aminao
dia aza manaonao foana. Ny manontany tompoko tsy mahadiso ary izaho dia nametraka mihitsy ho tarigetrako raha misy olona miantso aho manontany dia valiko raisiko ny finday ary afaka manontany ny olona hoe ahoana ny anaovana an'ity, na haka izy na tsy haka fa ny fomba no ilaiko mba ho tazontsika tsy haveriny mamalagasy atsika menakavy. Tsy misanda vola ny fanontaniana ny fomba tompoko ary ny fomba tsy amidy. Ny atomoa zany anapikely an'izay miteny dada Martial teo momba ny hoe na haka izy na tsy haka, tsy haiviko ety moa zany fa ny dada Martial dia mpikabary ny kabary am-pahafatesana, tsy mpikabary ihany nefa izy tena manao ny rehetrarehetra, ny fomba rehetrarehetra hatrany amin'ny mampandro hatrany amin'ny mametaka formule sy ny sisa. Amin'izao moa zany efa mivoatra ny vanim-potoana efa misy ny formule, ny tena hoe ny rehetrarehetra ny ataon'ny fianakaviana angamba ny tena araka ny mialatsiny fomba fiteny hoe ny faty iandrasana, fa izy no mavita mikarakara ny rehetrarehetra manaraka an'ireo fomba tsika malagasy. Hitantsika eo ambany moa zany ny lahara-tarobia dada Martial raha ohatra hoe misy aminareo tsy maintsy andalo amin'ny toerany daholo moa zany tsika ireny mianakavy dia tsy tena hoe misy aminareo hoe mety ho faty fa tsy maintsy mandalo amin'ny daholo dia ilaina ny olombelona tahaka antony ry dada Martial ireny, tena ilaina indrindra famiarenana ny asany fianakaviana. Tena marina mihitsy izay. Misy hiry zay, hiran-tranainy izay manao hoe hatrany am-pendohana ny tady ody aina ka mandraka ambondroany anie dia mbola miala maina. Ilay hira vao mainty lany lohatenin'izay. Ny fahafatesana dia tsy maintsy tonga amin'ny olona rehetra. Tapatapakazo ka zaraina ho an'ny mananaina, izay mahazo azy tsy maintsy mandeha. Aza misalasala tompoko miantso na manontany fa izahay dia mikarakara sy manampy ny olona rehetra manao tolo-tanana ao anatin'ny fahoriana, hatramin'ny manomboka hatreo amin'ny mampandro, ny manao formole, ny mampiakanjo, ny mikarakara ny taratasy rehetra hoentina mandevina sy ny ho any amin'ny dokotera, ny fikarakarana ny taratasy rehetra raha misy lanonana ara-miaramila ilaina amin'ilay maty, ny fikarakarana ny fiara hitondrana ny maty na ny hitondrana ny mpianakavy, ary hatramin'ny fanaovana sakafo azy dia efa ao anatiny ilay tolo-tanana avokoa arakaraka izay ilain'ny olona. Tonga amin'ny teny hoe engane tsy isy zany ny faty ihany ny atoanareo, engane mamity ny vola ianareo, angidy lavitry ny faty misaotra tompoko. Zany tsy maintsy andalo amin'ny daholo moa zany tsika fa dia arak'ilay ny teneny dada Martial teo moa zany hira vao mainty lany ihany koa no entina hanaovana veloma mandram-piaona antsika rehetrarehetra any atokantrano any tsy haiviko eto fa amin'ny herinany toy izao resaka momba ny fomba isika ao anatin'ny ataontsika fahoriana tsy maintsy mandalo eo daholo hoe ao ka dia tsara ny mianatra, ny fampianatra isika malagasy ihany ny fanampinampety satria fombantsika malagasy tsy fomban'ireo vahiny, fomban'ireo vahiny tsy fombantsika malagasy, samy manana ny fomba fa dia metraka ny veloma mandram-piaona ho antsika rehetrarehetra ny atokantrano ihany, mankasitraka ny dada Martial ihany koa nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana ara sy kolotsaina dia misaotra betsaka tompokolahy, mankasitraka tompovavy nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana ara sy kolotsaina ho amin'ny ety an'ity. Mankasitraka anareo mitahiry ary mizara ny fomba mampanao malagasy, ilay kolotsaina maha-malagasy atsika dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany izao, manasa anao izahay aza miala ny fandaharantsika manaraka fa tena ilayntsika ny fandaharana manaraka mahakasika amin'ny fomba amin'ny fahafatesana. Misaotra tompoko. Vani fiena tetu, isa tu
Amor